Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny iarabako anao any tokantrano any izay manaraka tsy tapaka ny vaovaontsika eto amin'ny le défi Madagascar. Anio alakamisy faraka amby roapolo ny volana septembre 13 manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejiny rahapirenena avy hatrany no anokafantsika ny vaovao. Raikitra ny ady amin'ny serasera tao aorian'ny ilay fandaharana angaredona dia teraka koa androany ny fandaharana miara-manonja tena izy. Ny iray mo manohatra andrajoelona ary ny iray kosa manohana azy. Andeha ary arahantsika ny fanazavana mahakasika izany. Raikitra ny ady amin'ny serasera tao aorian'ny angaredona dia teraka koa ny miara-manonja tena izy. Izay tarihin'ny Lalatina Rakotondrazafy, ny Viva Radio, Free FM, Radio Plus, Alliance FM, izany hoe aino manjery manohana ny andro rajoelona ireo mivondrona ireo. Tsy aivona fa ny alohan'izao dia nisy ny angaredona izay notarihin'ny Fidèle Razarapiera izay nandeha tamin'ny AZ Radio, MBS, Top Radio, ABC sy Dream In. Onjapeo manohatra ny maha-kandida andrajoelona. Ny vahoaka moa dia miaino ny azo natao, nefa na izany aza aoka kosa mba tsy entina andrangitana ny guerre médiatique tahaka izao satria misy ny olona sady tsy pomba no tsy manohitra ihany koa. Pejiny fifidianana kosa dia nanamafy ny Prime Ministre fa tsy misy olana ny mikasika ny fanotanam-bileta tokana aty Afrika Atsimo. Afaka miandrandra fifidianana mangarahara ny rehetra arao ary ny fanazavana mahakasika izay. Tsy misy olana ny mikasika ny fanotanany bileta tokana aty Afrika Atsimo fa mandeha araka ny tokony ho izy. Gaga amin'ireo olona manelotsao momba izany ny Prime Ministre. Tsy misy olona mahazo tombotsoa amin'ny mety ho tsy fahatombanany fifidianana angamba isika hoy izy satria ny malagasy dia miandrandra ny fifidianana mangarahara. Rescue ny fanambarana nataon'ny filohan'ny CENI andro vidilasa zay satria tany Afrika Atsimo izy ary nijery manokana zany fanotana zany bileta tokana zany tsy misy olana mahakasika an'izany. Miroso araka ny tety andro napetraka ny CENI ny fanotana an'izany bileta tokana zany. Ny fanontaniana napetraka fotsiny dia zao: iza no azo tombotsoa amin'ny fampelezana tsara ohatran'izany? Iza no azo tombotsoa amin'ny tsy fatombanana ny fanombanantsika fifidianana? Ataoko fa ny voaka malagasy izay miandrandra fifidianana madio mangarahara zay lalana tokana mba hahafahantsika tsy miditra ao anatin'ny lalana tsy ara-dalàna eo amin'ny lafin'ny fanajana lampanorenana, dia mahita fa azo tsaraina trany inona ny zava-misy eto anivon'ny firenena ary iza no tena te-amboly fanakorontanana sy amin'ny lalana zany fiantsiana ohatran'izany fampianezana ihany koa tsao maro isan-karazany. Ny sehatry ny fiarina indray, mpandray anjara mihoatra ny 700 no mampiraity ny vokatra eny amin'ny Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche izay misokatra androany any amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Andeha rahantsika ny mahakasika izay. Ahitana fampiratiana toy ny biby fiompy ary ireo vokatry ny tany ny Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche izay nisokatra androany teny amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Mihoatra ny 700 ireo mpandray anjara amin'izany. Mandritra ity hetsika ity moa dia misy ny torohevitra sy fiofanana mahakasika ny fiompiana, ny fambolena ary ny jono. Tonga nanokatra izany ny ministry ny jono sy ny fiompiana. Androany zany tety amin'ny Forelo Expo no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy notron'ireo ministry ny agriculture, élevage ary pêche ary ministry ny jono sy ny toe-karena manga ny andiany fadimy an'ity FIA 2023 ity. Mihoatra ny 700 ny tranoeva hita tety amin'ny toerana ary maro zavatra mahaliana indrindra ho antsika mpisehatra mpandraharaha ao anatin'ireo sehatry ny fambolena, fiompiana ary jono ireo. Ahitantsika koa ny fampiratiana ireo biby fiompy ary
ary ireo torohevitra torodalana avy amin'ireo organisation maro isan-karazany manohany mampiofana ary manampy ny mpandraharaha ao anatin'ny sehatry ny fambolena fiompiana-bojony. Ety amin'ny Forelo Expo dia misokatra ny vavahady manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 ny lafiny sosialy kosa no amaranantsika ity vaovao anio ity. Atao amin'ny 27 ny volana septambra izao ilay hetsika du jardin à la table, hetsika goavana izay ahitana fahaiza-mahandro sakafo sy fikarakarana zaridaina izay atao etsy amin'ny AFT Andavamamba. Eliza Razafy no hitatitra ny andindin'izany. Totosan'io fampahafantarana ny hetsika jardin à la table izay atao ny 27 ka hatramin'ny 30 septambra ho avy izao, izay tanterahana ao amin'ny AFT Andavamamba. Mihoatra ny 50 mpandray anjara ho avy amin'ny fotoana io ary hanao fampirantiana amin'ny sehatra maro. Ity hetsika ity zany dia tena miavaka tokoa amin'ny titoy ity satria salon iray ngeza be manatambatra zavatra anankiroa, salon de la gastronomie sy festival du jardin. Zany zany tambatra lasa hoe salon du jardin de la gastronomie antsoina hoe du jardin à la table. Ho atao izy ty amin'ny Alliance Française d'Antananarivo ety Andavamamba ny 27 ka hatramin'ny 30 septambra ho avy izao. Mihoatra ny 50 ny exposant ho avy hanao fampirantiana amin'izy io amin'ny sehatra maromaro, ny sehatra gastronomie, izany hoe ny resaka lakozia rehetra, ny resaka sakafo rehetra, misy ny efa tena professionnel amin'izany zavatra izany izay efa partenaire ny Alliance Française ihany koa. Izay no azona tolotra amin'ity anio ity, isaraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.